Faly miarabantsika tsiraray avy indray ao anatin'izao fizarana mofo dimy sy hazandrano roa izao. Izao no nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianany. Raha misy ta hanaraka ahy, aoka izy handany tenany sy hitondra ny azy fijaliany ka hanaraka ahy. Raha misy ta hanaraka ahy, aoka izy handany tenany sy hitondra ny azy fijaliany ka hanaraka ahy. Miresaka amin'ny mpianany izy eto hoe fanarahana an'i Jesosy Kristy dia tena misy dingana izay tsy maintsy ianarana. Tsy maintsy ianarana izany. Ary mety hoe anatin'ny fotoana fohy mety tsy ho vita zany, sa mila tena manana faharetana anatin'ilay izy. Apetrany tsara eto hoe mila mandany tenany sy hitondra ny azy fijaliany. Ny soratra masina dia mampianatra antsika fa hoe ny fanasy ny nofo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia mifanohitra. Mifanohitra amin'ny fanasy ny nofo. Satria ny fanahy zany rehefa nateraka indray ny olona, rehefa nanaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy azy ny olona anankiray, dia ao amin'ny fanahin'ny olona no itoeran'ny fanahy masin'Andriamanitra. Io no mitarika ny olona hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa le ao amin'le nofo indray dia ny nofo tsy le nofo le hoe le muscle antsika ty akory zany, fa ao amin'ny fiainan'ny olona dia misy an'izay natiora te hanao ny sitrapony izay mifanohitra matetika amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia mifandrirotra eo zany izy roa. Fandrirotra eo izy roa. Fa ambaran'i Jesosy Kristy hoe mila mianatra mandany tena nareo raha te hanaraka aho izy. Fianarana zany mandany tena zany. Matetika tsika olombelona dia manana an'izao hoe zao mety amiko. Zao mety amiko, tsy mety amiko zany. Zao mety amiko. Zao no mahazatra ahy. Dia misisika hanao an'iny tsika. Nefa na dia efa miharihary zao ary hoe tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany dia ka zay na mety amiko. Asa rehefa tsy mety aminareo zany dia misara-dalana tsika. Zany no asan'ny nofo ao anatin'ny olombelona. Ary io asan'ny nofo tsy hoe zao no mety amiko fotsiny, fa tena manao zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Jesosy Kristy rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra, miteny soratra masina tahaka izao, dia avy eo nampiariny tamin'ny fiainany zany. Jerevantsika vetivety inge amaky tenitsika ao amin'ny Filipianina toko 2, epistilo amin'ny Filipianina toko 2 manomboka amin'ny 5. Filipianina toko 2 manomboka amin'ny 5. Izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aoka ho ao aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Zany hoe ny misaina mihitsy zany mila amboarina eto. Zany hoe tena mila atao mibahatoerana anatin'ny saina mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra. Izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza, dia tsy natao zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. 7. Fa nofohanany tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy natongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. 8. Ary rehefa hita fa nanatarehy olona izy, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana. Dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. 7. Koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra. 10. Mba ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no andolehan'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny etỳ tany, na ny any ambanin'ny tany. 11. Sy aneken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra iray. Manomboka ny 5 ka hatramin'ny 11 mampiseho an'izany hoe mitondra ny azy fijaliana zany. Jerevantsika vetivety io teny io ahitantsika hoe manahoana zany hoe manara-dian'i Kristy. Aoka ao aminareo zao saina izao izy. Zany hoe aty amin'ny saina misy ilay izy, tsy hoentina mbavaka zany. Tsy resaka hoe hoentina mbavaka mba hiova ny saina. Non, ny saintsika dia anjarantsika ny mampifanandrify izany amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zany ny sainantsika. Saina izay ambara eto hoe aoka ao aminareo zao saina zao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Dia ny saina mihitsy zany no tena ampifanandrifiana amin'ny sitrapon'Andriamanitra.
Eo amin'ny dininy fahaenina de zao hoe na de nitovy amin'Andriamanitra Jesosy Kristy de tsy nataony zavatra ho fikirina mafy izany. Ianao zany rehefa misy zavatra anatin'ny sainao ao hoe zao no mahizy zao no mahazatra zao no mety amiko de tokony anaranao zany hoe tsy ataonao zavatra ho fikirina mafy izany. Jesosy Kristy tsy nataony zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa navelany mihitsy aloha zay satria ny sitrapon'Andriamanitra de ho famonjena ny olombelona rehetra. Tsy fikirina mafy zany zay hoe zao mahizy fa rehefa toizantsika de eo amin'ny 7 de zao rehefa tsy manaiky an'izay izy tsy nanaiky hitazona an'izay izy rehefa nafoy tsy hitazona an'izay izy dia nanetry tena ary naka niendriky ny mpanompo izy. Zany hoe tena le toerana misy anao iny mihitsy zany mila ialana mihitsy iny rehefa te hanara-dian'i Kristy ianao de midina dingana anankiray manaraka ianao de naka niendriky ny mpanompo izy hitantsika amin'ny 7 zany fa nofoanany tenany tamin'ny nakany niendriky ny mpanompo sy natongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Andriamanitra midina lasa nanam-pitoviana amin'ny olona. Tsy haiko na inona no mety rafitsaina mipetraka anaty lohanao fa mila midina ianao rehefa manara-dia an'i Kristy mba tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Eo amin'ny 9 ary rehefa hita fa nanatare olona izy de nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana. De ilay fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Hazo fijaliana le sahantsika eto rehefa mitondra hazo fijaliana de mbola nidina indray mpandeha indray. Zareo tsara Andriamanitra Jesosy Kristy nidina olona izy ary rehefa tonga nidina olona izy de mbola nanetry tena ihany mbola nidina indray mpandeha indray. Mitondra hazo fijaliana de zany misy fangiry firinao zao no tiako ampandeferina zany mila miaritra mila maharitra ihany koa mila maharitra hatramin'ny fahafatesana moa ny Jesosy Kristy eto. Zany hoe tena vonoina mihitsy zany le ego ao anatinao mila midina tena midina ambany mihitsy. Zany no atao hoe mitondra ny hazo fijaliana. Raha misy tanaraka ao Jesosy Kristy de aoka izy andany tenany ka hitondra ny hazo fijaliana ka anaraka ahy. Tsy afaka manaraka an'i Kristy mihitsy tsika raha tsy mianatra mitondra ny hazo fijaliana. Misy fotoana miziriziry ny adihevitra raikitra ny adihevitra ao an-trano ao de nena zao ny hevitro fa raha izay nitazomana ny tokantrano hitazomana ny fiadanam-po anatin'ny trano aleo mandany tenanao ianao toy izay hiteraka fisarahana hiteraka fankahalana ao anatin'ny fikambanana misy an'izany any am-piasana misy an'izany. Raha hitanao hoe mbola tsy hoe zava-doza be tena hoe tena isy fiantraikany lalina be eo amin'ny fiainanao ray amanontolo misy le izy de aleo mianatra miaritra mandrisy tena mba hahafahanao ho vavolombelon'ny tompo ary mba ho fahazavana ianao. Fa Jesosy Kristy rehefa zao mbola tamina fijaliana izy amin'ny 7 de zao nasandratr'Andriamanitra izy satria nitondra ny hazo fijaliana. Nanaiky ho faty nanaiky ho faty teo amin'ny hazo fijaliana mba ho famonjena ny olona rehetra ary de nomeny azy ny anarana ambony ny anarana rehetra. Hitantsika amin'izany rehefa mitondra ny hazo fijaliana tika de ho avy ny fotoana izay angalan'i Jesosy Kristy atsika ety ambony tany. Fantatry Jesosy Kristy hoe reto ny mpianatra izay nanaraka nanaiky hitondra ny hazo fijaliana nanaiky handa ny tenany. Fa raha tsy mitondra ny hazo fijaliana ao ianao dia mazava ho azy fa tsy ho mpianatry Kristy. Amaranako azy de andiny tsotra masina anankiroa reto ao amin'ny Matthieu 7:7-30. Zay tsy mitondra ny hazo fijaliana ka tsy manaraka ahy de tsy mendrika aho Jesosy Kristy. Nazovy no tsy hitondra ny hazo fijaliana ka tsy hanaraka ahy de tsy azo ekena ho mpianatro izy. Ao amin'ny Luka 2:17-20 indray zay. Raha te hanara-dian'i Jesosy Kristy ianao mila mianatra mitondra ny hazo fijaliana, mandany tenanao de mitondra ny hazo fijaliana de mankatoa hatramin'ny fahafatesana. Mankatoa hatramin'ny fahafatesana de hiara-mandova amin'ny fiainana mandrakizay ao amin'i Jesosy Kristy isika. Mahery aiza daholo mafy ny mitondra ny hazo fijaliana. Nentin'i Jesosy Kristy zany eo amin'ny fiainana izay atrehantsika koa mafy ny mampandevitra ny ambo-po fa zao raha sitrapon'Andriamanitra no ataonao voalohany de ho hitanao fa miandrandra ny fandresena rehefa ho avy Jesosy Kristy ianao. Tain'i Jesosy daholo amin'ny manaraka indray.